Salama daolio andawara ho resahana ny mahakasika ireto tsara ho fantatra ireto tamin'ity herinandro ity. Antoko politika madio mety hiala ao anatin'ny vondron'ny firaisan-kina fa mahatsiaro tena natao tohatra fiakarana. Fernand Selo nankalaza ny tsingeritaonany izay nahaterahany tamin'iny andro omaly iny. Ao mampikony synodam-paritany Sofia Andrefana fivoriam-be eo anivon'ny fiangonana FJKM tany amin'ny faritra Sofia tamin'ny tapany atsimo iny. Mahajanga tezitra mafy ny fipanina teo aloha sy ireo namany. Betsaka nilesona tamin'ny fifidianana iny hoy ny filoha. 24 Jolay 2024 fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay. Any Antsuhi mitohy ny hetsika fampandrentany maty voatifitra i Fredy izay nampiorory ny vahoaka. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisa tomatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Nahatsiaro tena ho voafitaka i Ravalomanana Gangsta Bab nilaza fa nampanantenainy Ravalomanana atao maire ao Antananarivo ao i Gangsta Bab ka nanaiky ny alina tsy ho candidat député farany teo. Ankehitriny nefa dia mahatsiaro tena voafitaka izy satria sady very asa tao amin'ny Air France no nesorina tsy ho candidat député ary raha ny vaovao miely hatrany dia tsy izy ihany koa no atolotra ho candidat maire amin'ny Antoko-Atim ao Antananarivo ao ka noho izany mety hiala ao anatin'ny vondron'ny firaisan-kina fa mahatsiaro tena ho voafitaka izay. Fernand Selo nankalaza ny tsingeritaona nahaterahany tamin'ny andron'ny Alahady 24 Jolay 2024 ny mpanao gazety Fernand Selo. Izy moa fantatra sy miavaka amin'ny mpanao gazety maro noho ny famoaham-baovao mafampana sy mahakasika ny raharaham-pirenena. Mitondra fiarabana azy manokana izay avy etỳ Moatahoata gasy mirarina soa sy ny tsara ho azy hatrany mba havita ny adidy masina izay miandry ny mpanao gazety rehetra amin'ny fizaram-baovao. Any Mampikony nitalakotroka ny fitoam-pivavahana famaranana ny fivoriam-be nataon'ny mpino FJKM tao amin'ny faritra Sofia tapany atsimo tao amin'ny distrikany Mampikony tamin'ny andron'ny Alahady 24 Jolay izay nanomboka ny zoma 12 Jolay 2024. Tonga maro ny mpino FJKM manodidina teo amin'ny 770 sy visa teo eo. Tonga nanome voninahitra izany fivoriam-be izany ihany koa ny filohan'ny FJKM nasionaly ny mpitandrina Andriamaso Irako Ami. Izy no nitondra ny tenin'Andriamanitra. Ny synodam-paritany dia ilazana ireo vakim-paritra misy ao anatin'ny sahan'ny FJKM. Raha ny any amin'ny faritra Sofia dia ahitana vakim-paritra telo. Synodam-paritany Mevarano miray amin'ny distrikany Belanana, synodam-paritany Sofia Antsinanana ahitana distrikany Mandritsara sy Befandriana Avaratra ary synodam-paritany Sofia Andrefana izay vondrona ny distrika telo Antsuhi, Port-Berger ary Mampikony. Ny fivorian'ny synodam-paritany Andrefana araka izany dia fivoriam-be izay atao ifampitaona ny mpino FJKM ka ifandimbiasany ireo vakim-paritra mandrafitra ny synodam-paritany toerana anaovana zaika isan-taona. Any Mahajanga tezitra mafy amin'ny filoha angambany ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena vipanina teo aloha Rantanirina Lalao na député Nina raha araky ny feo avy amin'ireo olona manodidina azy. Tsy tonga tamin'ny fivoriana izy, tsy tonga tamin'ny fanasana nataon'ny vipanina Soflira Prinsia izay niarahana tamin'ny député voafidy tao amin'ny faritanin'ny Mahajanga ihany koa ny tenany. Anisany nanao mafy, nanao ny aintso zavatra nandany hery sy fananana ary niady aman'olo laza ny député Nina mba hampandanina ny filohan'ny Rajoelina teo amin'ny toerany kanefa tsipaka mavavo no setrin'izany rehetra izany. Ireo no feo avoakany olona mitonina ho ankaiky ny vipanina teo aloha. Nampatsiahy anefa ny filohan'ny Rajoelina ny tao iavoloha raha nandray resom-bavam-bahoaka avy amin'ny Maronisa henjana ny havatra nataony satria betsaka ho izy nilesina azy tsoahana
tamin'ny fifidianana iny. Hita tamin'ny fifidianana iny fa masy mandidy ny vahoaka ka ireo izay nanao fanampara-pahefana, ireo izay nanao tsindry hazo lena, ireo izay tsy nametraka ny vahoaka ho laharam-pahamehana teo amin'ny distrikta misy azy tsirairay dia misy hafatra mavesatra napetraky ny vahoaka tamin'izy ireny. Hoy Iany Rajoelina, député maro na ireo mbola tavaverina na ireo efa tsy lany intsony no heverina fa iantefan'ny hafatry ny filoha tamin'izay kabariny izay. Tsy ivona fa very lavitra ny kandida Rantandrina Lalao na député Nina tao amin'ny distrikta ny Mahajanga voalohany teo anatrehany kandida natolotry ny volan'ny firaisan-kina Afakandro Christian izay ao anatin'ny antoko-panositra. 7 Jolay nankalazaina tamin'iny andron'ny 7 Jolay iny tao amin'ny résidence France Ambohijatovo Ivandry Antananarivo ny fetim-pirenena frantsay ka nanasany masovoy frantsay izay monina tsy mipetraka eto Madagasikara ny ankolafin'olona maro. Ny minisy ny folo alindahy nisolotena ny fitondrana malagasy tonga teny an-toerana nanome voninahitra ny lanonana ny filohan'ny antenimiram-pirenena izay noarabainy ambassadeur frantsay manokana tamin'ny nahavoafidy azy ireo teo amin'ny toerana. Tonga soa eto amin'ny résidence France hoy ny ambassadeur frantsay raha nanomboka ny lahateniny. Ny 7 Jolay hoy izy ankoatra ny mahafotoana nananganana ny firenena frantsay azy dia mitondra hafatra miraikitra amin'ny soatoavina republika ankalazaintsika ny 7 Jolay 7 ny fanafihan'ny Bastille sy ny fédération na 7 Jolay 7 ny vondrona ny vahoaka frantsay ho amin'ny soatoaviny fahafahana ny fitovianjo ary ny firahalahina izay lasa teny filamatry ny republika frantsay taty aorina hoy atrany Arnaud Gillois ambassadeur frantsay raha nanohy ny lahateniny. Miavaka ity taona ity satria iaraha mafantatra hoy ambassadeur frantsay fa afaka tapabolana katroka handray ny lalao olimpika sy paralempika i Frantsa. Hatramin'ny fiantohan'ny taona dia ny karakara hetsika maro ara-panatanjahantena teto Madagasikara izahay ka nanantena ireo mpankafy fanatanjahantena izay sorako manokana ny famalian'izy ireo ny antso tamin'ny fanasana nataonay. Mirary soa sy fahombiazana ho an'ireo atleta malagasy izahay iazo an'i Frantsa amin'ny fifaninanana lalao olimpika sy paralempika hoy atrany ity ambassadeur frantsay ity raha namarana ny teniny. Any Antsoy mitohy ny hetsika fampandrintany raha atambatra dia misa enina ireo dahalo mampiorohoro vahoaka sy mpameronkeloka maty voatifitry ny zandaro manao hetsika fampandriantany ataony zandary ao amin'ny vondrotobom-paritry ny Antsoy izay tariny kapteny hery ny aloha sy nandritra ary taoriny ny fetim-pirenena malagasy 4 Jona 2024 iny. Anisan'ireo efa lavo tamin'izany i Dio Leonard Legolahy izay dahalo nampiorohoro ny vahoaka amin'ny distrikta ny Analalava iny. Lavo koa i Jaira sy Tilahy efa nikuizana amin'ny fanafihana amin'ny komina Anahidrano sy Anjiamangirina ary Ankirika iny. Ny aliny 12 Jolay 2024 teo raikitra ny fifampijevona tamin'ny dahalo izay tariny Fredy sy ireo ekipany tamin'ny fokon'olona miaraka amin'ny zandary amin'ny fokotany Ambiky komina Ankirika distrikta ny Antsoy iny. Nampiasa fitaovam-piadiana ireo dahalo ka nampiasa ny azo koa ny zandarmeriam-pirenena miaraka amin'ny fokon'olona ka maty voatifitra i Fredy fa tafaporitsaka kosa ireo namany ary mbola karohana. Mitohy ny hetsika fampandrintany atao amin'ny distrikta ny Antsoy ary tsy maintsy karohana sy atao hazalambo ireo olon-dratsy mpampiorohoro vahoaka hoy ny fanazavana voaray tamin'ny zandarmeriam-pirenena hatrany. Izay ary ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba afanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amin'ny sesy sy tao matamatagazy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.